Najib Telma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Famotsimbola manodidina ny 770 lafitrisa ariary no ahina no nisy nandritra ny taona 2024 raha nitatra izay nataony teo anivon'ny samifinina tamin'ity androany ity. Hiala amin'ny seranaty sambo ny Tomasina manomboka rahampitso ireo varina faran'ny fitondram-panjakana ho ny tompona ndraikitra ao anivon'ny State Procurement of Madagascar vary izay kalitao tsara raha ny fanazavana azo. Miaratsy ny toerana misy any Madagasikara eo amin'ny sécurité alimentaire. Misy araka izany fankakevitra nasionaly iarahana amin'ireo tompona ndraikitra sy ireo mpiara-milantoka. Trano manodidina ny 200 tafo no maikilan'ny afo tao amin'ny commune Fanitsara distrikan'ny Fanadina ka olona mihoatra ny 520 mitrabona tamin'izany. Ny marana teo nampiantso fivoriana teny Mazoriva ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta. Maresaka iraisam-pirenena toy ny fanonganam-panjakana tany Guinée natsahatra ny CEDEAO avokoa ny fahafahan'ny Guinée mandray fanapa-kevitra eo anivon'ity fikambanana ara-toe-karena ity. Andefa iraka manokana ifampidinika amin'ny tompona ndraiky mpanjakana vaovao any an-toerana ihany koa ny CEDEAO. Nadidin'ireo avy hatrany. Salamandra tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray tamin'ny fotoanany vaovao eto amin'ny Akolo TV ka manasanoary. Anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia fampitsiam-bola manodidina ny 770 lafitrisa ariary no ahina nisy nandritra ny taona 2024 raha nitasitra izay nataony teo anivon'ny samifinina tamin'ity androany ity. Niakatra ho 770 ireo tranga miampy avao ray raha toka 770 izany ny taona 2024 Abraham Randriamanana. Tafiakatra 770 ireo fanambarana ina mikasika ny famotsim-bola voarainy teo anivon'ny samifinina na ny sampandrara malagasy adina amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola ny fampirorona ny taona 2024 raha toka 770 izany ny taona 2024 raha nitatitra nataon'ny tompona ndraikitra androany. Ankilan'izay dia miampy 70 ny ireo fanambarana ina ireo no vita fitsirihana sy fanadihadiana nandritra izany. Ny fandikan-dalàna eo anivon'ny fahaditsiranana sy ny fanakalozana ny vola vahiny, ny ozo-karaketra, ny fanaovana kolikoly, ny fanondranana zava-mahadomela sy ny fanondranana tsokosoko no anisan'ny trangana fandikan-dalàna voaray nandritra izany. Mitentina manodidina ny 770 lafitrisa ariary ny famotsim-bola ina ny taona 2024 raha nitatitra trany. Vao mafisina ny fanatanterana ny fanadihadiana ho an'ny samifinina mikasika ireo grand dossier mifandray amin'ny famotsim-bola raha ny nambaran'ny tompona ndraikitra. Rehefa misy fandikan-dalàna, ngeza ny vola mihodikotina ao anatin'ilay izy na mahakasika olona manam-pahefana ambony izay maha grand dossier azo koa. Na koa misy an'ilay makany ivelany ohatran'ny lazaina hoe volamena zany zao dia anisan'ny grand dossier tereteny samifinina zany. Dia izay no ataonay laharam-pahamehana ny dossier madinidinika ho atao ihany fa ny tena hery ato aminay zany dia antontona amin'ireo grand dossier ireo. Dia tsisy fanavana io, tsisy fanavana na volamena na arenan'ny ranomasina na biby dia anisan'ny laharam-pahamehana. Zava-dehibe ny fisian'ny fiaraha-miasa eo anivon'ny samifinina sy ny fitsarana ahafahana manatsara ny vokatra manoloana ny adiombona natao amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola ny fampirorona raha ny fanazavana. Dia ny mangataka amin'ny zareo kosa mba hampahafantarany anay hoe nanahoana ny hafaran'ilay izy. Ny antony mantsy mba hafantarany hoe sao kosa ny fanadihadiana nataonay tsy tsara ka mahatonga an'ilay izy tsy tonga any amin'ny fanasaziana ohatra. Ny faharoa koa dia ny fanontaniana endry zareo manahoana fahitany ny qualité ny asanay. Rehefa hitany hoe ratsy ny asanay tokony teny anay izy hoe tsy tsara ny rapportnareo zao ny tokony hanatsara anazy. Zay ny ezaka ao ataonay mba satria araka ny tenena teo mantsy samifinina afaka miklasé dossier dia mba tsy ho tonga amin'ny hoe dossier alefa any amin'ny fitsarana zany dia tsy ahafapoan'ny olona dia angatahanay foana zareo teneno anay izay tsy mety amin'ireny ataonay ireny dia atsarany ela izy dia tokony hatsara ny vokatra rehefa. Ankoatr'izay, mitohy ankehitriny ny fandrafetana ny paikady nasionaly hifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena apetraky ny Gavia manoloana ny fanadihadiana atao mikasika ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola ny fampirorona.
Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia hiala amin'ny serana tsambony Tomasina manomboka rahampitso ireo vary izay nafarana fitondram-panjakana malagasy hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny States Procurement of Madagascar vary izay kalitao tsara raha fanazavana azo io na zay. 7,700 sy arivo ariary io no ivarotana ny iray kilao amin'ny vary izay nafarany fitondram-panjakana tsy njaray ny SPM eto Antananarivo raha 7,700 sy arivo ariary ho an'ny Tomasina. Efa manomboka ny famoahana ireo vary amin'ny serana tsambony Tomasina raha ny fanazavana ary rahampitso no anomboka ny fitaterana izany rehefa avy nanaraka ireo fanaramaso isan-karazany teo anivon'ny fahadintseranana. Rehefa tena natao mikajikajy maso-karena rehetrarehetra sy hoe azahoan'ny mpisehatra rehetra amin'ny fitsinjarana vary tombony dia rariny tokoa satria tafiditra anatin'ilay izay prix de référence zay satria 7,700 sy arivo ny amarotana andro vary eo izay tsara mariako to fa tsara kalitao tokoa satria sokajiana ho an'ireo vary afarana ho isan'ny tena tsara kalitao zany le izy. Eo zany ahafahantsika mametraka hoe azo atao tsara ny mameny vahoaka misitraka ny vary tsara kalitao amin'ny vidiny aradrariny izay mifaritana. Io vary io zany dia ohatra ny tsena rehetrarehetra tsy misy fetrany. Raha te hividy ray gony le mpanjifa fa zay sy fomba fividianana dia afaka mividy izy. Ho hita eny amin'ireo mpanjara rehetra ity vary ity raha ny fanazavana. Isy ihany koa eny amin'ireo toeram-pivarotana tsena mora. Ny vary ny SPM dia raha ny tena izy maha régulateur du marché ny SPM dia eny an-tsena aloha zany no ametrahantsika azy. Eny an-tsena zany hoe eny an-tsena rehetrarehetra zany hoe mety hitanao Anosy be, hitanao any Amborimadinika izy atao Toamasina dia avy eny amin'ireo grossiste zany mpambongady no mitsinjara azy makany amin'ny mpivarotra hita madinika zany ho jifain'ny mpanjifa. Fa kosa ny ampahany amin'ireo vary tonga ireo zany dia misy hovidiny zany ho alainy tsena mora vidiny tsena mora ty amin'ny SPM koa dia amidiny ny tetikasa mpanjakana tsena mora eny amin'ny fokotany araky programma fitsinjarana izay ataony dia ireo le amidiny amin'ny vidiny mirary. Ankoatra ity vary 304 taonina ity hitoy hatrany ny fahatongavan'ireo vary nafarana ho hatrany ny tompon'andraikitra ary amidy amin'ny vidiny aradrariny. Amin'izao fotoana resantsika izao dia efa misy sambo misy 5,000 taonina 5,000 taonina zany efa ty anainga amin'ity weekend manaraka ity afarany androany ity zany dia misy sambo koa tonga androany izay ampiakatra ny le 14,000 taonina izay nafarantsika zany. Andeha mandalana ary samy azony anjarana avokoa ny faritra rehetra amin'ity vary jifaina amin'ny vidiny aradrariny ity ho ny tompon'andraikitra eo anivon'ny SPM. Fitokanana sy fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahenana ny songadana mandritra ny adian'ny filoha Andry Rajoelina any amin'ny faritra Diana manomboka rahampitso ary toy hatramin'ny sabotsy ho avy izao ny alarana izao. Rahampitso no atomboky ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina amin'ny fomba ofisialy ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahenina manomboka eo amin'ny PK 690+100 mampitohy Anambanja sy Antsiranana izay mirefy 3,700 faingo 8 kilometatra. Aorian'izay no anao ny fitokanana ny lalana miisa 4 ao an-tampon-tanàna Antsiranana ihany koa ny filoha dia ny lalana ao amin'ny Sarimasina Mitaby Carrefour RN6 makeny amin'ny lalana La Batterie rue Jean Ampezaz, ny lalana eo amin'ny rond-point Galana makeny amin'ny lycée mixte, ny lalana eo amin'ny rue Monseigneur Corbet hatrany amin'ny Villa Titanic ary ny lalana Pavé Morafeno. Ny sabotsy 12 septambra ho avy izao kosa no atao ny fitokanana ny lalana mampitohy Antsiranana Ramena ka isy ny diabe hiarana amin'ny filoham-pirenena sy fitsidiana fampiratiana asa tanana. Ho atao mandritra io andro io ihany koa ny piknika hiarahan'ny vahoaka amin'ny filoham-pirenena eny amin'ny plage Ramena mandritra ny tontolo andro. Araka ny efa nambara tato anatin'ny fampahalalam-baovao omaly moa dia tendrena landritra ny filan-kevitra minisitra omaly ny tale jeneraly Ntahiry-Mbola-Panjakana vaovao. Teboka maro ihany koa akoatra izay no nankatoavana izay filan-kevitra minisitra izay miantarandrianay. Voatendry nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ho tale jeneraly Ntahiry-Mbola-Panjakana eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Andriamatoa Rajofera Andry Nirina. Tena niaraka izany no misolo an'ny Andriamatoa Ihaja Ranjalahy tale jeneraly teo aloha. Efa tale jeneraly ny imprimerie nationale i Rajofera Andry Nirina hatramin'ny volana septambra 2024 ary efa nitanandraikitra maro isan'izany ny agent comptable azy nandritra ny taona maro tao amin'ny Fonds de développement local sy ny maro hafa. Ankoatra izay, fanaovana maro ihany koa no nivohitra tamin'ny filan-kevitry ny ministra omaly.
raha ny mikasika ny etra ohatra nankatoavina ny fangatahany PAM na ny programme alimentaire mondial ny exonération des taxes TVA sy DTI amin'ny famokarana sy fividianana ireo produits nutritionnels spécialisés ao anatin'ny fisorohana sy fitsaboana ny tsy fanjari-tsakafo. Lankatoavina ihany koa ny fanomezana famatsim-bola hividianana sakafo ho an'ireo cantines scolaires eo anivon'ny farimbonezaka ho fahombiazan'ny fanabeazana eny fotony eny an-tsekoly. Raha ny tombana dia mpianatra mahery ny 504 no hisitraka azy io ary ny fatrandroy sy anosy no laharam-pameana amin'izany. Isan'ny nankatoavina ankoatra izay ny fangatahana exonération des droits et taxes à l'importation amin'ny fanafarana fiara fitondrana marary ho an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ny fandraisana anjara ny fanjakana amin'ny latabatra boribory resahana momba ny engagement de haut niveau pour la planification familiale eto Madagasikara, ny fangatahana ny prise en charge à titre exceptionnel des droits et taxes à l'importation an'ireo fitaovana mikasika ny rano sy ny fidiovana sy ny maro hafa. Nankatoavana nandritra ny filan-kevitra ministra omaly ihany koa ny fandraisana anjarany Madagasikara amin'ny herinandro ny fivoriben'ny firenena mikambana andiany fa 4/7 hatramin'ny 9 septambra izao any New York. Michela Renardzon. Construire la résilience par l'espoir pour se remettre du Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser les Nations Unies. Izay loha hevitra amin'ny herinandro ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana ara-potoana andiany fa 4/7 ny 4 hatramin'ny 9 septambra izao any New York. Iray amin'ireo firenena anatrika izany Madagasikara. Araky ny loha hevitra fotoana ampisehoan'i Madagasikara ny nifehezan'ny valanarita Covid-19 izany raha ny fanazavana. Mbe moa zany hoe sommet chef d'état sy gouvernement ny filohan'ny republika dia eo mifanarotana mihitsy ilazana momba ny izay nampiasaina méthode rehetra izay nampiasaina Madagasikara mba hiadivana amin'ny Covid-19 zany satria amin'ny saina tsy miakatra na omby ihany ny teto amintsika par rapport amin'ny firenena maro zay maro zay misy an'izany Covid zany dia eo zany tokony anazavantsika ny atsakasy-andava ny zavatra rehetra. Voalohany ny antony mba azahoantsika ny fitokisan'ny olona indray zany ny ataontsika hoe regagner confiance ny olona ao Madagasikara ary indrindra relancer indirectement ny investissement direct étranger aty Madagasikara. Zay zany opportunité be zany io amin'ny Madagasikara sady occasion mba hiresahana zavatra maro samihafa andresen-dahatra ny olona. Fotoana iray ihany koa tokony anararotany Madagasikara amin'ny fandresen-dahatra amin'ny lafiny rehetra tahaka ny fanamafisana ny fifandraisana amin'ny sehatra maro raha ny fanazavana trany. Any amin'ny reny sommet reny koa fomba anankiray hifankahitana sy firesahana amin'ny samy chef d'état relation bilatérale zany na multilatérale koa moa zany mba hiresahana ny hoe momba Madagasikara resaka exportation antsika zavatra ilayntsika sy ny sisa dia eo koa nametrahana ny alliance politique dia ny alliance en matière économique et commerciale ary misy mametraka ny alliance militaire satria ary zao hiresahana ny resaka politique resaka le santé publique teo resaka environnemental ihany koa zany hoe io koa tsy maintsy resahana hoe ahoana ny fiatrehana ny tily ataontsika hoe changement climatique na réchauffement climatique fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara indrindra any mangataka amin'ny fanampiana sy ny resahana ny zavatra rehetra. Hatreto raha nambarany manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisan'ny pirenena marika fa mbola ananana izao tontolo izao fadoka isan'ny Madagasikara matoa manatrika n'izao hetsika iraisan'ny pirenena goavana tahaka izao. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miaratsy ny toerana misy any Madagasikara eo amin'ny sécurité alimentaire misy araka izany fankakevitra nasionaly irana amin'ireo tompon'andraikitra sy mpiara-miombonantoka ahafahana mitondra vahaolana maharitra. Ka eto Andriatsilavo. Noho ny fisian'ny valanaretina Covid-19 sy ny voka-dratsy ateraka izany, miaratsy hatrany ny toe-java-misy manoloana ny rafitra ara-tsakafo eto Madagasikara. Ny taona 2024 teo amin'ny laharana fa 410 amin'ny firenena, misy 710 eo Madagasikara araky ny maridrefy ny anoanana maneran-tany ary fa 710 amin'ny firenena misy 310 amin'ny maridrefy ny fanjari-tsakafo. Nisy araka izany ny fakan-kevitra nasionaly sy ny famolavolana paikady
iarahana amin'ny ministera tompona andraikitra sy ireo mpiara-miombonantoka ahafana mametraka vahaolana maharitra izay natao tamin'ny alalan'ny visioconférence. Fampiarana azy amin'ny Madagasikara dia arakaraka misy atao hoe spécificité ny maha samihafa Madagasikara amin'ny firenena. Misy ny tsy anana amin'ny firenena hafa ananantsika, misy ny ananantsika tsy anana amin'ny firenena hafa, ary arakaraka ny toerana izay ampiarana an'izany vahaolana zany. Raha ohatra toerana sarodalana tsy mora atongavana, tsy mora atongavana sakafo, tsy mora atongavana zezika sy ny masomboly, tsy maintsy nitady izay paikaditsika ahafahana mampandroso ary mitondra an'izay vahaolana mahomby amin'ny resaka hoe fanjariana tanteraka ara-tsakafo. Ny feikevitra voarafitra no ampahafantarina mandritra ny fionana antampony ny firenena mikambana momba ny rafitra ara-tsakafo ho tanterahana ny 13 septambra ho avy izao amin'ny alalan'ny tambazotra-tserasera ampitaindavitra. Lohahevitra ny safidinany hoe vahoaka malagasy ampisakafo sy salama tsara no ny rafitra ara-tsakafo mahomby, tsy mialin-jafy, mateza ary maharitra. Ho fanomanana io fionana antampony io no tanterahana androany ny fakakevitra faharoa raha toka ny fahavalon'ny volana jolay lasa teo no nanatanterahana ny andiany voalohany. Hovahiny ny fandaharana Ankitspo Rampitso Ramato Abaky Malala Nirina sy Andriamato Serge Zafimahova iompana amin'ny fisokafan'ny sistansy fanarenana toekarenina eto amin'ny atsika ny adevitra mandritra izany areo ny sombony amin'izany. Ny olana lehibe mipetraka dia hoe roviana zany tsika no ampitombo ny flotte io. Ny Air Madagasikara dia ampitombo koa ny ataontsika hoe ny destination samihafa fa le Air Madagasikara veloa ho velomina so ho vonoina. Zay zany fanontaniana mipetraka hoe ny misy an'izao le hoe tsaradia. Maurice ane tamin'ny tao anatin'ity crise ity nivarotra aeroplaniny vao nanomboka ny resaka fikatona tamin'ny herintaona ka hatramin'izao efa lasa daholo dia efa manao zavatra hafa. Irenana an'ireny olona ireny ao anatiny sehatra mba ahafahana tonga dia mandeha zany fa tsy hoe mbola hiverina andeha hampianatra indray mandeha indray an'ireny olona vaovao ireny. Anisan'ny tena olana anankiray koa izay. Tena mila satria ny tourisme tena sinistre tanteraka mihitsy, tena hoe latsaka lalina be mihitsy izahay ka inona zany ka dia ho vonoina ve zany zao le secteur tourisme. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika melohany idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Lasa ny baolina Coupe de la Confédération raiky amby roapolo sy roa arivo lalao goavana ifandonan'ny CFFA fandresin'ny tena Coupe de Madagasikara raiky amby roapolo sy roa arivo sy Cabo Warriors avy any Zambie mialahady 12 septambra raiky amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina amin'ny efatra oratolakandro. Dao ifanohany, dao ifankahery, dao ilalao e! Ary mivatanao amin'ny pejy teny mamy lalao. Votre bébé commence à marcher. Vous avez choisi les chaussures les plus confortables. Vous avez prêté attention aux petits détails. Eh bien, avez-vous choisi la bonne couche pour que votre bébé puisse faire ses premiers pas correctement? Grâce à ses caractéristiques extra flexibles sur 3 dimensions, Molfix conserve sa forme, absorbe le liquide et offre une totale liberté de mouvement au bébé. Nos recherches ont prouvé que les bébés font correctement leurs premiers pas avec Molfix, que nous recommandons à toutes les mamans. Fais correctement tes premiers pas avec Molfix, petit explorateur. Nous sommes avec toi. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Trano manodidina ny 400 tafo no may kilan'ny afo atao amin'ny commune Fantsara, distrikan'ny Fanadina ka olona mihoatra ny 5valonjato ny trabonina tamin'izany. Mahalony izany moa dia ny maraina teo nampiantso fivoriana teny Mazoarivo ny Premier ministre lehibe ny gouvernement Gaëtan Andriatsylava. Manoloana ny famaizana tanàna ny seho tao amin'ny commune Ambanivohitra Fasin'ny Tsara distriktan'ny Fanadina. Nampiantso fivoriana maika teny amin'ny lapany Mazoarivo ny Premier ministre Ntsay Christian ahafahany fanjakana
mijery avy hatrany ny fomba hanampiana ireo mpiray-tanindrazana ny aram-boina any an-toerana. Araky ny tatitra voaray, trano manodidina ny 200 tafo no may ka mihoatra ny 570 nisan'ny olona tsy manan-kelofana ao Antanambe Ambatomajaka. Sahabo 570 kilometatra miala ny fanadina no misy ny commune na fasiny tsara ka nampahafatary ny Prime Ministre fa anio ihany dia isy ny fanampiana alefa ary mila toerana ipetrahana sy sakafo ireo ny aram-boiny. Hidina any an-toerana ihany koa ny solontenan'ny fitondram-panjakana ampahery azy ireo. Nandray anjara tamin'izao fivoriana izao ametrahana mazava ny fandaminana rehetra ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny ministry ny mponina, ny solotena avy amin'ny BNGRC sy ny CPGU ary ny solombavam-bahoaka ny fanadina. Vaovao any amin'ny faritra izay hatrany dia entitra ny avy eo anivon'ny OMC ao vakina karatra mandritra ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Tsy azo ataony manao etsika ara-politika an-dalambe na amin'ny toerana tsy miankina ary andraisana fepetra izay mini manao izany Kolo TV Antsirabe. Eo anatria ny toe-java-misy eto amin'ny renivohitra ny faritra vakina karatra ny fanjakana izay solonay tena eto anivon'ny mpiambana anivon'ny OMC izay mitandro ny filaminana sy ny vahoaka sy ny fananany dia mitazona ny ataontsika hoe tsy fiandaniny fanjakana na neutralité de l'administration. Noho izany dia nietsika ara-politika rehetra na andalabe na amina toerana tsy miakina dia tsy azo tanterahana ary andraisana fepetra entitra mifanandrify amin'izany eto anivon'ny OMC préfecture an'Antsirabe. Mampafantatra izahay eto am-pamaranana izany fa nietsika rehetra ara-politika dia tsy azo tanterahana eto amin'ny faritra vakina karatra noho ireo anton'izay voalazako teo dia ny fampandehanana ny lafiny ara-ekonomika eo ihany koa satria efa voalaza fa nivoaka isika tao anatin'ny krizy ara-pahasalamana dia mila fitoniana tanteraka ny vahoaka ahafahany mifantoka indray amin'ny fiainana andavanandro eto amin'ity faritra vakina karatra ity. Vaovao any amin'ny faritra izay hatrany fa tontolon'ny fampianarana dia valin'ny fanadinana baccalauréat. Mbola ireo any amin'ny faritra hatreto no mivoaka tsikelikely nivoaka alina ohatra ny tao an'ny faritany Antsiranana 520 isanjato ny tahapahafana tamin'izany. Michel Aranartsoana. Nivoaka alina ny valim-panadinana baccalauréat ho any Antsiranana 520 isanjato ny tahapahafana. Nahitana fiakarany 220 isanjato izany raha ampitahaina tamin'ny taondasa izay nahitana tahapahafana 270 isanjato. Ho an'ity valim-panadinana baccalauréat 120 ity amin'ny mpiadina miisa 127,5 alina, 420 sy 700 alina ireo afaka. Tahak'izao ny fitsinjaran'ny fahafana isaky ny sokajy 420 isanjato ho an'ny sokajy A1 sy 420 isanjato ho an'ny sokajy A2, 220 isanjato ny sokajy C, 520 isanjato ho an'ny sokajy D, 520 isanjato ho an'ny sokajy L, 220 isanjato ho an'ny sokajy S ary 320 isanjato ho an'ny sokajy OSE. 420 isanjato arak'izany ny tahapahafana ho an'ny sokajy général. Ho an'ny fampianarana teknika tany Antsiranana kosa 520 isanjato ny tahapahafana, 420 isanjato ho an'ny teknika professionnelle, 520 isanjato ny teknika teknôlôjika. Rehefa mivoaka ny ampahany amin'ny valim-panadinana baccalauréat any amin'ireo faritra, miandry fatratra ny anjara ny avy eto Antananarivo. Nahazo kit scolaire avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ireo mpianatra ao amin'ny EPP Ampantana Antsirabe. Atao ihany koa ny efitrano vaovao izay manara-penitra. Kolo TV Antsirabe. Ho fanantsarana ny kalitaon'ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara dia anisan'ny sitraka ireo kit scolaire avy amin'ny fitondram-panjakana ireo mpianatra teto amin'ny EPP Ampantana
atao anatin'ny distrikna Antsirabe voalohany ny alarobia fa 9 volana septambra 2024 lasa teo. Tafiditra tao anatin'izao lanonana izao ihany koa ny fampiasana ny efitrano fianarana vaovao manara-penitra nahitana efitra roa ka ireo mpianatra kilasy voalohany sy ireo mpianatra akafanadinana no hisantatra izany ho an'ity taom-pianarana ity. Mbola tsy fanokanana androany fa nampidirana andreo mpianatra mba hianatra atao amin'ny sekoly manara-penitra izay namboarin'ny filoham-pirenena reto mpianatra rehetrarehetra reto amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Anisany voalohany ity amin'ny manara-penitra Deux-Salles fa mifaritry Vakinankaratra misy 5 ny manara-penitra rehetrarehetra izay natsangana ary ny 12 amin'ireo dia amin'ity taon'ity efa mandray mpianatra ohatr'izao avokoa izy rehetrarehetra. Mahazo avokoa ny Cisco 7 eto amin'ny faritry Vakinankaratra. Andalam-pahavitana koa ny CEG manara-penitra atao anatin'ny faritry Vakinankaratra izay ahitana efitra amin'ny fianarana 420 sy 20 raha nambarany talepatriny ministera ny fanabeazam-pirenena ty an-toerana. Manana CEG manara-penitra isika efa tsy hoe la amin'ity faraparan'ny volana septambra ity dia ho vita ihany koa izany ahafahana mandray ireo mpianatra ny CEG. Ao misy 12 salle nahazo an'izany any Betavo, nahazo ny any Faratsio, Ambatolampy, Tamfotsy, Ambomandroso. Misy an'izany 12 salle izany avokoa izay efa eo am-pamaraparana anazy avokoa ny reo orinasa mpanao azy amin'izao fotoana izao izay ahafahana mba manamaivana sy mampiditra ireo mpianatra maro tsy tafiditra any an-tsekoly fanatsarana izay fanabeazana. Araka izany dia hitondra fanatsarana eo amin'ny kalitao fampianarana eto Madagasikara ny fisitrahany zaza malagasy, foto-drafitrasa sy fampitaovana manara-penitra tahaka izao. Tontolo ny angovo kosa indray dia marina angovo azo avotsiny afaka anolo ny charbon eto amintsika. Nisy araka izany fokonandoha ny arahana tamin'ny ministera tompony andraikitra sy ireo sehatra tsy miankina resy lahatra amin'ny mazava-dehibe ny fikajiana ny tontolo iainana fanampanazavana. Ny tanjona izay atao anatin'ity film ity dia hoe misy symposium resaka énergie alternative charbon de bois na amin'ny kitay izany hoe angovo azo avotsina zany afaka soa ny arina fandrehatra sy ny kitay izany zavatra izanao atao ato ny tanjona dia hoe raha fahafantarana voalohany hoe misy ange izany karazana angovo izany sy ny arina fandrehatra ihany ny zavatra azo atao fa misy hatrany hoe ny ambany ravikazo ny ambany vohatra eny dia misy olona manao azany fa tsy fantatra le izy. Izay zany ny tanjona voalohany. Ny tanjona faharoa dia hoe mampiaona amin'izy ireo amin'ireo tena hoe mampiasa angovo. Misy zany ny atao hoe tsena tokony créer ao anatin'izy izay dia tanjona ao anatin'izy tokony tso sakana ho an'ny fampandrosoana misy ny fiarovana tontolo iainana fa tokony miara mandeha amin'ny ary manatsara ny fahampiainan'ny olona, manatsara ny ara ekonomika ary miaro ny fiainana. Ho amafisina kosa ny fiara-miasa eo amin'ny masivoan'ny États-Unis sy ny gendarmerie pirenena mahakasika ny fanofanana sy ny fampianarana teny anglisy ho an'ireo mpianatra ho zandara. Izay no nivoatra nandritry ny afionana teo amin'ny rotota fanampanazavana. Hatreto aloha zany resaka formation no tena hita na ny any Gaborone, Ilia Gaborone Botswana mikasika technique d'enquête ny cybercriminalité fa izy vao niteny teo hoe vonona koa izy nampitsika zany amin'ny resaka langue anglaise na ny amin'ny sekoly zany na eto alamina arakan'izay moa zay Ny votoatan'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo indray nentina aminao anatin'ity fanadadena manaraka ity antsipiriny zay zetiny Yves Richard. Situation pandémique, retour à la normale sous haute vigilance. Izay lohateny lehibe nentin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo nisariana ny mpamaky azy ho an'ny datiny 9 hatramin'ny 12 septambra. Araka ny votoatin'ny lahatsoratra mahakasika izay nitondra rivo-baovao an'ny fiainam-bahoaka ankapobeny. Ny famaranana ny amena ara-pahasalamana tapaka nandritra ny filakevitry ny minisitra ny 3 septambra lasa teo. Tsy midika ho fandresena tanteraka ny valinaretina Covid-19 na ny andian'ny faharoa ankilan'izay ho ny fanehoan-kevitro ny tompony andraikitra ho anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Tokony toetratrany araka izany ny famailony tsirairay indrindra ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Fantatra raha toy ny fisindro karazana variant izay mafimafy kokoa manambana ny Madagasikara. Mampirisika ny fanaovam-baksiny ihany koa araka izany lahatsoratra indrindra anatin'ny fahatongavany vaksiny Johnson. Misongadina anatin'ny matin hebdo ihany koa ny mahakasika ny ampahan-dahatsoratra momba ny fandaharana alalino
vokariny sampana fampalalam-bavao ny Kolo TV. Miompana amin'ny ala voasikajina ny forêt classé ao Andoviranto, indrindra ny fahampotehana teraka ireo olona ambony mamatra sy manajary ary milaza ho tompon'ny tany. Izay no arahinao anatin'ny fandaharana alalino ny alahady ho avy izao amin'ny fidora ariva. Maresaka iraisam-pirenena toy ny raha fanongana mpanjakana tany Guinée, natsatry ny CEDEAO avokoa ny fahafahan'ny Guinée mandray fanapa-kevitra eo anivony ity fikambanana ara-toe-karena ity. Andefa iraka any an-toerana ihany koa ny CEDEAO fanandina. C'est une première sanction politique contre la Fampitsarana ny fahafahan'ny Guinée mandray fanapahan-kevitra eo anivon'ny CEDEAO na ny Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Izay no sazy voalohany nomen'ny CEDEAO any Guinée taorian'ny fanongana mpanjakana ny alahady lasa teo. Na izany na tsy izany, nilaza ny andefa iraka manokana ifampidinika amin'ny tompona ndraiky mpanjakana vaovao any an-toerana ihany koa. Ny fikambanana ara-toe-karena ivondrona ny firenena ao Afrika andrefany. Nitovy tamin'ny fanongana mpanjakana tao Maliny Zavantranga ka nandraisana fanapahan-kevitra mitovy ihany koa raha ny fanazavana. Saingy ny ampy fahirano ara-ekonomika izany ho an'ny Mali. Raha ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao, manomboka mivenina amin'ny laona ny fiainam-bahoaka. Gadra mahery ny 20 no navoaka ny tafika ny talata lasa teo ary saika mpifanandrina tamin'ny Alpha Condé ny ankamaroany. Na izany na tsy izany, isan'ny teboka mampametra-panontaniana ny CEDEAO ankoatr'izay ny famahana ny filoha Alpha Condé sy ny hoavy ara-toe-karena ny firenena. sans préciser de calendrier. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany angatrana nanaraka izany soafa tsara atao. Belma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.